nanangala anazy moa zany de efa voalazany ny rédacteur en cheftsika teo io anarana io fotsiny opus azo atao miteny zany DI fédéral sarany hoe ina moa le izy fa tsy hoe ny zavaboarin'Andriamanitra ny zay zany ny tena dikan'le ataontsika hoe opus DI ny ouvrage Andriamanitra zavaboariny zay zany izy ka ny antony nanaovana an'io de zay indrindra jereo tsara zavatra mitranga am'izao fotoana zao izy io misy fomba fijery ny fomba fijery nionatsika visivisy taminareo ngambany fony tamin'ny za tany amin'ny CST zany hoe fijery politique zay ny fijery ny mpanao politika matetika de ny hoe matoa misy erisetra matoa misy adalàna matoa misy an'izao zavatra tsy manjary rehetrarehetra zao de satria noho le fahantrana resaka ekonomika zay resaka politika zay mety mariny zany mety betsaka ny famarinana zany zay indray misotona ny eritreritra manao ohatran'izao hoe arindrao ary no itsika lasa tsy mitodika tsony any am'zany finoana sy Andriamanitra zany so de mba zay ary no tena mampiteraka sy mabetsaka ny adalàna sy zavatra tsy mety eo amin'ny fiarahamonitsika zay zany izy zay zany no fahitana an'le fa maninona moa za io miteny hoe tsy mitodika ny amin'Andriamanitra jereo fa ny am-piangonana fa io tsy eto rery tsy atao amintsika rery fa nanivelana izy de zany ny zavatra hitany efa vitsy ny olona makany am-piangonana ny zanaky maso Maria anaky telo 5 no hitanao ny amin'ny Eglise katolika raha nivelana zay ny zavatra hita ray eto amintsika de ny ankizy efa tsy misy tsony balise efa tsy misy tsony hoe aizy reto zazy reto azono nefa ny misao de mba izay no anisan'ny solution andao hiverina any amin'ny fahendrenina malagasy sy mitodika any amin'ny fiangonana taloha nge tsy nisy an'io zalahy ary tam'izany taloha zany nanjary feno ny mpivavaka feno ny tanora tia fivavahana ao miditra amin'ny ina moa izy tia amin'ny fikambanana skote ifondelahy zao hoe zany nataony ny tanora na taloha en parallèle am'izay tsy de nisy firy io erisetra misy amintsika eto zay zany de izy ary indrindra zavatra nisan'ny nanosika anay nanao an'ny opus DI de zay hoe toko mitandritandrina ihany tsika fatanareo tsara ny resaka Facebook fatanareo tsara ny développement technologie avy mivelany manahoana ny impact andreny ety amintsika ny zanakay ireo ro zafinay ireo tsy mba misy ny fitezana azy fampianarana azy hoe tandremo le roa fa misy mahatsara ny teknôlôjia fa misy maharatsy azy ihany koa satria tsy mbola zakatsika loatra le io impact ny zavatra io ety amintsika zay zany no antony nanaovana ny opus DI sotsotomana netrehtra ohatra maka ohatra anakiray ako dia anome anareo zay fantanina tianareo apetraka manaraka tentsika hoe te zao ny événement ny avènement plutôt ny Noël teraka tany Jérusalem tany mba fa enoen'ny ankizy fotsiny zany hoe Jérusalem zany fa tsy fatany koa hoe aiza misy an'izany inona moa izy zany zay zany no antony opus DI anazavazavany zany hoe misy ange zany misy ny Lourdes misy an'izao hoe avy aloha azavainy mba hitany ankizy mino tsy manateny zay fa rehefa maro ny mamaky an'io ny tanora fa tsy ny tanora ihany ka ny bebe na ny mpitondra fivavahana satria tsy hoe rehefa mitondra zareo no anjely non tsy zay fa tsy maintsy balizena ihany koa zany zareo de zay anisan'ny antony lehibe zany nanaovantsika ny opus DI io misotranao zay fantanina zay misy ny antony opus DI miaraka miasa amin'ny mpitondra fivavahana ny tanjony zany de le hoe raha taditsika ny tenen'ny rédacteur en chef teo de ny hoe ndrendre izy ireo tsy mifankalala izy ary ndrendre tsy mifanenjika ny zavatra ataon'ny opus DI zany de le hoe ahoana ny atao mba hampitambarana andreo zany hoe zahay zany natao ho atao iraky ny fiangonana rehefa misy afatra avy any am'zareo de zay mampita azy ato miaraka amin'ny fiangonana ka ny fiangonana zany de voatoninao tsy maintsy hiteny zay hoe fiangonana ranona zay miara-miasa zay zany de tsotra hiara-iasa
amin'ny ro mpanabe ara-pana rehetrarehetra misy tsy misy akanavaka io fa na inona io na inona na inona io dia tsy anjaranay sanatriny zany ny tsara fiangonana fa izahay de natao iraka natao amitany iraka sy ampita ny vaovaom-piangonana inona ny zavatra tsara ao satria matetika nge zava-misy eto amitsika dia izay tsy de afaka mamakafaka loatra ny olona am'le vaovao misy iny zany no anjaranay zany mampita an'izay zavatra zay amin'ny mpamaky ny opus dei. Ny rédacteur en chef tsika teo de anteny fa be deabe ny gazety dimy amy telopolo ao angambany ny anakiroa amindreo ihany no miresaka fivavahana ankoatrany le boky kely gazety kely ho an'ny fiangonana anatiny efa betsaka zany no manao ny resaka politika de aloha ankinina amy zalahy ankinina amy namana zany ampana gazety hoe tohizo zany le resaka politika fa veloha zay indray anao an'ity taky amin'ny olona hoe sao de mba zay ny ampiena nyty zavatra tsy manjary hita gauche à droite ty fa andao tomina ny olona mba andiniky eritreritra ihany mikasika amin'ny io finoana io azadino fa ny malagasy hatram'zay de mino an'Andriamanitra mino mizanahary io zany tadiavinay hoentina amin'ny mpamaky hoe andao tsika hiverina any am'zanahary zala sao de zay nanafona nyty manakenda tsy mpanendaka ty expérience zany le izy zay zany le izy tsisy misy resaka politika ao anatiny ao tsy misy nefa moa ndraindray sotona ihany hoe sao de le anao anareo manao ohatran'zao hoe raha iresaka politika zay de ny politika sy ny fivavahana na politika ny fivavahana eo amin'ny 32 page eo izy io be deabe dia ny vidiny moa zany eo amin'ny 4,000 ny boky ray araka ny tenentsika am'zay fotoana zao ny lasantsy efa miakatra de miakatra ny olona nefa ne tsy maintsy mba mitady mba hanazavana zany zavatra mitranga mikasika ny hoe fiarahamonina tsy mahomby dia ity zany mieritriretinay hoe inona ny antidotiny zany de ity zavatra ty zany mieritriretina hoananovanandre izy alena ihany reo hoe andao iaraky asa fa tsy misy an'zany fa andao resana eto na ny olona ndray mety miteny hoe secte io aminay de hoe fivavahana io tsy de te alalale hoe secte zay fa dia raisinay ohatrany hoe fivavahana fiangonana satria izy reo nge mitaiza metody fotsiny tsy mitovy fa mitaiza ara-panahy ny fiangonana rehetrarehetra zay zany mikasika